jereo ty tantara ty eo ambivotry ny fahafatesana izy efa io sisany ananany fa rehefa nomeny le izy dia tsy niatsika teo izy tsy hoe nieniena nananana tsy hoe tsy sankoana ntsony izy tsy nidina ambany zay nomeny ny fiainana azonao ve le tantara tsy hoe satria naka izy nanamboatra ho any alika nanome dia nieniena ny kobany tsy niena ny kobany avy amin'izay nafafiriny tsy niatsika tamin'iny izy na kely na be ny mofona taona any Eli dia tsy nilatsaka ambany zay nafony mbola nananana raha tsoro zany dia zao tsy Andriamanitra ny tompony teny farany amin'ny fiainantsika fa isika ahoana zafady to miteny moramora be ianao lasa saina be nga ianao avy ireny fandroany azafady satria nomen'Andriamanitra occasion izy eto amaritry na izy inana dia hilatsaka rapitso voky fa hihidina mosary amin'izay itsinakanina ntsony sotro zay ambon-drano ao sisa dia miandry raha fahafatesana zany hoe me milatsaka me midina fa teo amin'ilay hoe eto ambivotry ny fahafatesana efa tady hisokatra ny varavaram-pasana eo Andriamanitra tsy misokatra io raha fa ianao no antony izy anao décision Andriamanitra fa efa maiko anao ny teny fa tsoritra ny koba tsy lany dia io dika zany io tsy mihetsika amin'io niveau io tsy mihetsika eo amin'io niveau io raha toka io na mafazana fa maro amin'ny olona ny nidina ny niveau any satria manao calcul ny rapitso izy raha omeko ty inona no hoanina mianaka fa Andriamanitra raha omenao io dia tsy mihetsika amin'io niveau amin'ny fiainanao tsy mahazo maty ianao mandra-pilatsaky ny olana fa tsy raha omenao io dia mba misy hoaninao kelikely any sitrany mba herinandro nareo aloha zay vao maty non tsy mihetsika amin'io rehefa tsy misokatra dray ny fasana tsy misokatra ntsony aloha mandra-pilatsaky ny orana avy ireny amin'ny akaikinao tsy midina ambany ny fanomezanao zany ny fiainanao tsy midiny zany na dia efa eo asisy na dia efa tady rava azy fa na eto misy aho no afoy dia Andriamanitra za koa mandidy tsy mihetsika koa io na dia efa nona be aza ny fahafatesany misokatra hatramin'ny tenda ny telinanao Andriamanitra reraka eo ianao fa efa niditra anaty fanekena izy zay tsy afahamidina antsony Alleluia no zany raha mitentsika fa Andriamanitra anao ala naverinao mifaty Andriamanitra mantany fa manina ianao no teo mifaty satria anao misafidy teny no nomeny teny mamelahy teny anao ianao ne tsy mahandry zany ahoana zavady ianao tsy mahandry zany aoka hipetraka ny anatinao any tsy faharitany zavatra ivelany zay ananan'ny olona anankiray sy izay tsy ananany ny mampahantra na mahatonga azy voata ny fitahiana dia tsy zavatra ivelany ny fitahiana dia zavatra any anaty tsy tany io sady tsy trano io tsy vola io tsy fiara io tsy asa io ny fitahiana no mampanana tany sy trano sy vola sy fiara sy izay zavatra hafa rehetra ka tsy faharitan'izay misy eo aminao sy ny tsisy eo aminao no ilazany fa mahantra ianao na tsy voata ianao dia iso zany iry zareo any amin'izao tontolo izao zay manana zavatra no tea maritra anao fa ny tsy fanananao an'ireto dia atsoina hoe mahantra ianao mba te an-taninareo rehetra aho iadama ve nanana trano tamin'ny voanisy teto ambony tany nanana fiara nanambady nanana sa tsy nanana tsisy vady izy tamin'ny voalohany ka nanana banky nanana vola ny vola mifona aminao ary teny anty ny vola dia miexiste ao anatin'ny sainy mandry okanao tsy hotezitra
raha olombelona no namorona ny vola ahafahana mandrefy anao, fa le ao anatinao dia lehibe lavitra noho ny vola. Satria isika amin'ny fiainantsika isanandro dia miara-mahita fa mahazo mividy fanafody fa tsisy farmasia mivarotra fahasalamana. Afaka mividy sakafo avy amin'ny volanao ianao zay sakafo tianao hanina, fa tsy misy vola afaka mahavidy fahazotokomana. Azo atao no mividy fahafinaretana fa tsy azo atao no mividy fahasambarana. Azo atao no mividy fandriana fa tsy azo atao no mividy toromaso. Fa leo dia izany samara. Afaka matory ambony farafara tena tsara ianao, amina bodofotsy tena tsara, amin'ny efitrano fandriana malalaka sady mampahazoaina, fa afaka mivandravandra manisa plafond ianao amin'ny alina. Ny olona no te hametratsika amin'ny vola, efa ela no ny saina ary na nino, fa ny famonjena izay nataony Jesosy sy nomeny Jesosy dia lehibe lavitra noho ny vola. Ahoana ny inoky sy anaikeko, fa satria tsy manam-bola dia tsy afaka havita ninina, tsy afaka hanao ninina, tsy afaka hoaizana hoaiza. Move izany ny Jesosy atao anatiko, ny fanamasina atao amiko, ny ain'Andriamanitra mizavady miara fehezin'ny vola, ka hoe rehefa tsisy vola dia tsy manao ninina akory zareo. Ny falanetsia isika foana ny te hisaina vola lava amin'ny zavatra rehetra. Ilaina ny vola tsy afaka hodifanina amin'izany tsika, satria efa izay ny système amin'izao tontolo izao. Fa isika tsy manaiky limité ny vola. Tsy haingo tsara ny amainanao. Ilaina ny vola mba hahafahana mahavita zavatra ngeza kokoa, lehibebe kokoa hatrany, nefa tsy ny vola ihany no tokony ahafahana mahavita izany. Ngamba tsy hanao resaka lavabe mikasika an'izay, fa raha tianao ny fitahiana ao anatinao, miheno tsara ve ny rehetra, hivadika zavatra azo tsapahi-tanana. Raha tokony am'teny vary aminana dia hoe i se matérialiser, zany hoe lasa hita maso. So zavatra hita maso rehetrarehetra zao nge tsy hita maso daholo tamin'ny voalohany, tsy hita maso, fa tanaty fisainan'ny olona tany izy nieritreritra anamboatra fitaratra. Badorika ekinao fantatro hoe avezana anamboarana fitaratra. Izy za malala taizana avy amin'ina anamboarana fitaratra, avy amin'ny fasika. Nisy taona mba nanontany zanako, fantatro hoe ina anamboarana ny fitaratra? Tsy hainy zareo, anankiray ihany nalala hoe fasika. Rehefa ngangako fasika lasa ty oui. Eritreritry ny olona tany anatin'ny tany, tao ny ainga le hevitra, tao ny ainga le fitahiana, dia iny ny etsehany dia nivadika materiel. Vision tanatin'ny olona nanamboatra seza, fa tsy mbola n'existe io tamin'ny voalohany, fa vany anaty namoahana hevitra lasa azo tsapahi-tanana. Tsy nisy volana tonga ny seza tamin'ny voalohany, fa hevitra tany anaty. Ianao milaza fa tsisy vola io, tsy vola ny olanao, fa hevitra any anaty. Tsy hita mihitsy izay atao hoe tsotra ny antony, mikatona eny any anatinao. Fa raha maizina ny mason'ny olona dia maizina ny ao anatiny rehetra. Ao anaty. Mahainao avy ianao azavady? Zay no mahatonga an'Andriamanitra mameatsika teny, satria ny anatin'ny teny iny ny zavatra ilainao. Zay mahatonga azy miteny hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao amin'izay zay tianareo, satria ao anatin'ny teny iny ireo zavatra ilainao afaka tonga l'izy ho materiel tsapahi-tanana. Zay mahatonga ny tompo rehefa hitanao, rehefa tonga Eli dia teny Jehovah ny teneniny, teny aloha ny nalefany. Ozy hoe tsy ho lanin'ny koba, tsy ho ritra ny diloilo, mandra-pilatsaky ny ranonorana, fa zay izy voany teny anamboary mofo amin'izay any. Teny ny inondra vehivavy na tonga ny koba tsy lany,
fa raha toka tsy nisy tenin'andriamanitra fa tonga fotsiny hoe mbanambary mova fanao ane tonga dia marina tena vehivavy zay kosa aminontsika zao fa na tonga na vehivavy sananao mofandra lehilahy teny io fiainanao io dia mamelahy tenanao tsy afaka hiakatra ambony ny teny zay nyraisinao ary nefa koa fiainao io dia tsy hidina ambany ny fanomezana engany ho azonao ny toroteniko engany ho azonao antoroteniko engany ho azonao ny toroteniko eno tsara sitrapon'andriamanitra asianao hiandroso hiaitsara hiambinina hitombo faindrena hitombo arena hitombo fahatsarana na dia misy olona marary fo amin'izany izy pasteur tokony tsy mitoresaka arena zany za mampanapana tena olona arena sina manginonao fa tsy ianao ny jesosy arahana sitrapon'andriamanitra ny olona rehetra hanana ny zavatra tsara alleloia ka ho iaho hoe fotoana zao ietsehantsika amin'izay lazan'ny tompo tadio fa ny fahalehibiazan'ny olona anankiray dia tsy faharitana izay ananany fa faharitana izay sahany afoy tahaka ny hoe ny tanjaky ny olona anankiray dia tsy faharitany ny ady atrehany fa faharitany ny ady izay noreseny ohatrany hoe ny fahalehibiazanao dia tsy faharitan'izay olona vanginao fa faharitan'izay olona namangy anao ny antony dia tsotra afaka mamangy ny olony rehetra ianao fa ny olon-dehibe tsy voatery hamangy anao minao fazonao ny resa tahaka ny fiangonana io hoe tsy ny hamaroan'ny olona ny mampatanjaka ny fiangonana ny mahatsonona ny fiangonana hoe lehibe fa ny hamaroan'ny olona azony nalefa amiko manoka ny tanjaky ny fiangonana dia tsy faharitany abetsaha-mpino fa faharitany abetsahan'ny olona azo nalefa iraha mitombo ny mpitariky mitombo ny isan'ny olona afaka mamonjy olona zay no antsona hoe fitombom-piangonana fa raha toka zaza kely daolo ny ao am-piangonana le tsisy azo alefa tsisy te handeha fa nyao mbata io nenetao zany fana fiangonana faible zany terekinao ianao mila mitombo mba ho azo iraha lazao hoe amen amen asana mba fantatrao ry latsana vavy fa tsy azonao ataony mandeha mivavaka tsy manao rakitra aterekinao fantatrao ve zany sa tsy fantatrao zao foana mantsy ny zavatra niteizainantsika taloha tany ambadika tany tompo tsy mba manana volamena na volafotsy fa ny foko omenanao isan'andro ny fonao omena azy foana fa nomenao aniza tamin'ny fakomalina tamin'ny alina tonga mana dia omeko anao foko fa aniza lizy tamin'ny alina rehefa lasa ny indre mandeha io dia anazy mandrakizay fa tsy io nao tolotrao isan-kalahady eo efa anazy io dia zay terekinao efa an jesosy indre mandeha io dia tsy mila tolotra isan-kalahady mifona amin'le exemple raisiko raha toka ny vadinao no miteny sheria atolotra anao ny amiko rehetra fa fona itenao mandrakizay faly anao amin'iny afa-kerinao dia miteny hoe sheria tena ifonako anao zay nampalelanao fandroany a indro atolotra anao ny tenako rehetra tsy maintsy lasa saina ianao fa tamin'ny herinandro aniza araha tsy lasa saina ianao tamin'io fa mbola tsy dia tena mailo afaka ray vola dia zao ny teneny rehefa le mahafinaritra iny atmosfera sheria zao a ny amiko rehetra tena foko anao e na volako ny amiko rehetra lasa ihany ny sainao afara fa nisy niza ary teny anelanelan'ny teny fa nga moa izy efa izany foana hatramin'izay fa nga mila atolotra matetika exact ohatr'izay ianao io fa aniza moa ianao hatramin'izay koa mila atolotra ka itsika mila manolo teny isan'andro tsy manolo teny isan'andro ny tokony atao fa mampiondrika ny tenanao isan'andro ny tokony atao mampanaiky ny aminao rehetra ao an'andriamanitra eny ka zay ngela tiako tenenina dia ahovay amin'izay ary fomba firesaka alleloia fa ny fonao efa anazy fa ny ilain'andriamanitra aminao dia ny anao zay lazainy raha tia ianareo dia hitandrina ny teniko anao zay lazainy ahoana zavady ka hoe amantsy anao hoe tsy azonao atao no miseho anatren'andriamanitra tsy mitondra fanatitra
tsy azo atao zany. aloha meko ten'andriamanitra ianao Exodus 23:15 ho le tapany farany tonga dia le tapany farany vakiko aoka tsy hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. ao anao izy aoka tsy hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Dika zany tsy azotsika atao tompoka ao ny mandeha mivavaka tsy manao rakitra. Rehefa tsy manao rakitra ianao esory mibokotra akanjonao dia ataovy rakitra, ongoto ny kavinao dia ataovy rakitra. Ty paster ty zany tena rahatenangoto ny kavinao sanonao izy. Ahoana tenako an'izany? Voalohany satria izay ny protocole n'Andriamanitra. Protocole tsy maintsy ajaina. Raha ty hahafantatry natao hoe mpanjaka ianao dia vakio ny testamenta taloha fa Andriamanitra dia mpanjaka ny mpanjaka. Ny mpanjaka eny fanadia hatramin'izao azy. Rehefa iona amina mpanjaka ianao tsy maintsy mitondra fanomezana. Ndray andro misy mpanompon'Andriamanitra zay ihany zay rainy bishop Dag ao ady misy sarapanahy archbishop Duncan Williams zay ny anarany. Rehefa ninvitena mpanjaka izy ho any aminy dia zao ny tenenindreo protocole hoe fantatro hoe natao rehefa miona amina mpanjaka atoroy anahy aloha izy tsy maintsy ianao mitondra fanomezana zao na dia izy ary nanasanao tsy afaka makanao raha vao tsy mitondra an'ireo fa tsy tafiditra any satria izay ny protocole na mpanjaka. Avy amin'Andriamanitra no ny anarany olombelona n'izany zavatra zany. Aoka tsy hisy olona hiseho foana eo anatrehako tsy hitondra fanatitra. Tena amen na ako? Faharoa ny antony fanatitra dia mariky ny fanajana. Fanajana. Fahatelo ny antony fanatitra dia sanatria mahantra le mpanjaka ka mila le fanomezana fa mba hahafahan le mpanjaka mampiseho aminao lay mamangy azy fa mbola lehibe no ianao izy. Teny taminao teo ny fahalehibeazan'ny olona anankiray dia tsy faharitan'izay olona vanginy fa zay mamangy azy. Kanefa raha toa ka olon-tsotra ny andeha hamangy mpanjaka dia tsy maintsy mampiseho ny mpanjaka fa lehibe no zay mamangy azy. Dia inona nataony? Raha mitondra fanomezana le olona dia le mpanjaka manome an'izay tedavy le olona eny afolo eny no zay nomeny satria zay koa no protocole. Tsy azo ny mpanjaka atao nomena volamena raikilao dia manome an'le namangy volamena 1 grama fa tsy maintsy tonga dia volamena 10 kilao no omena an'izay mamangy azy raha toa ka 1 kilao no netiny mba hanaporifoly fa lehibe no izy lay mpanjaka. Fa raha sanadika tsy vita le mpanjaka ny manao an'izay dia midika zany fa lehibe no le mpanjaka no tonga eo anatrehany. Zay natonga ny mpanjaka vaviny Seba rehefa nakany amin'ny Solomona hiteste ny fahendreny sy ny fahalehibeazana teny tondra volamena sy volafotsy izy fanomezana be dia be tsy ho fanajana Solomona fotsiny fa hitestena ny Solomona ataiza ny fahalehibeazana ty lehilahy ty. Zao volazan'ny mpanjaka voalohany toko 7 hoy izy hoe dia nomeny Solomona zay rehetra niriny sy araky ny fanomeny mpanjaka azy. Ohatra ny ahoana ny fanomeny mpanjaka afolo eny no zay aterin'ny olona mamangy azy. Amin'ny fotoana ny mpanjaka misy manome fanomezana mamangy azy kanefa tsy mamaly le mpanjaka dia midika zany fa faible loatra le mpanjaka. Ny Solomona afolo eny fa Jesosy niteny fa ninona omentsika ho azy sy ny filazantsara dia averiny amintsika avo zato eny satria izy no mpanjaka ny mpanjaka. Donc enatra ho an'Andriamanitra ny hoe ianao manome fa izy tsy hamaly ianao fa fambaraka ho azy zany satria tahaka ny mpanjaka mahantra kely izy. Tsy azo ny atao ny tsy hanome anao rehefa amin'ny fotoanao manaja azy amin'ny fanomezana fa ity nefa tsy hoe zay rehetra mamey dia tsy maintsy omeny fa amin'ny fotoana ny fanomezanao manamavo azy dia tsy manome anao izy fa alay mibaraka indray ianao satria hoe izy hoe zay manome voninahitra ahy no omeko voninahitra fa izay manamavo ahy dia ho hafa baraka. No za zany tsy hoe satria rehefa namena amben'Andriamanitra avy zato eny valiny dia tsy maintsy mijery Andriamanitra move ny fanomezanao fanomezana manome ajany satria na ianao andray avy zato eny na ianao hijinja fa fambaraka ray amin'izy roa.
noho zany tsy sangisangy ny resaka fitahina sy ny resaka fanambina fa voninahitr'Andriamanitra ianao ny jeu anatin'izany ary manaiky Andriamanitra absolu zay mahatonga zay tena zaho toetra aho amin'izany raha tsy voako anareo ny lanitra ina ilay asiana izahantsika toetra azy fanaritra sy ny fahafolo-karena rehefa hitan'Andriamanitra ianao fa tena vonina tokoa Andriamanitra hitako eto ary fa mifanakindro meko anao amin'ny finoana sady anajako anao tsy azon'Andriamanitra tao no mipetra-potsiny tonga dia tsy mahazo aina izy efa najentilisa ary le manao fanatra jereo Cornelio rehefa nanao asa sofoana nanampy hatramina fiangonana tsy nahazo aina ntsony Andriamanitra raha ny anjely nda namidina manala baraka ty resaka nda namidina teneny Cornelio aka amin'ny Petera fa fanomezana omeko azy dia famonjena fanahako masina izy nijentilisa voalohany omeko famonjena asivy maka amin'ny Petera izy Toriteny aminy zay resaka amin'ny Petera mialoha lasa ny anjely namangy Andriamanitra efa niresaka tamin'ny Petera vitsy zay tonga Petera amin'ny Toriteny tonga eo am-Toriteny dia feno fanamasina izy rehetra tsy nety tamin'Andriamanitra nipetra-potsiny avy amin'ny fanajana azy engany azony Toritenyko ndraitra ity vehivavy ity dia nitaraina tamin'Andriamanitra matoa Andriamanitra namaly azy satria izy tamin'ny hoe efa noty andraiko izy na hoe efa nodidiko izy amelona anao dika zany nivavaka izy dia namaly azy Andriamanitra inona navalan'Andriamanitra azy teny hoetiko aminao le l'Andriamanitra fianao ny amelona azy izy amin'io le sahirana rehefa tonga Elia izy hoe hitonay mofo ary toy izy raha mba fantatreo l'Andriamanitra fanamboatra koba kely zay dia ho faty toy izy ndana ataovy araky ny teninao zany namboarina voalohany fa zao ny tenin Jehovah tsy horitra ny koba ao anaty barika tsy holany dia liolona tavoara mandra-pilatsaky ny orana dika zany tsy mahazo mihetsika eo tsony ny fiainanao tsy mahazo midina amban'io tsy makany ny fiainatsitana fahafatesana zay mahafaty ny olona tsy hahafaty anao zay marava ny olona tsy marava anao zay mahazo ny olona tsy mahazo anao ny anao tsy horitra ny sasa may maty avana ianao dika zany terekinao tsy mahazo midina ambany zao tsony ny fiainanao avy rena mifandroana azafady zay mino manao vamen mamela eteny anao ny fomba aingana indrindra entina mampahatra vahoakan'Andriamanitra mampijaly ondrin'Andriamanitra dia tsotra tenenizy tsy hameneneny ianao efa sahirana alofa ny fiangonana anampy izy daholo ny sahirana alofa ny fiangonana ny antoka ny hofatrano ny collage fiangonana anampy ianao izany fomba aingana indrindra entina mampahatra olona zany nataondry zareo amin'izao fotoana ny valana aretin'izao mody ohatry ny olona mpanao asa soa ny atongavana inona ny tanjona izy tanjona dia tsotra mba hatonga anao hiankin-dota teraka rehefa avy eo amin'izay anao ala merci any dia exploiteny amin'izay ny fahantrannao maraba tonga anao esclave mandra-pahafaty fa Andriamanitra tia olona sy tian'Andriamanitra ianao esclave nizanizy dia omenanao ny vahaolana tsy ny miandry fitserana pitian'olona fanampian'olona lavo tsy haiko sakafokafo kely ray vilia lamba kely menaka kely ray litara hoy Andriamanitra non raha tianao tsy hidina intsony eo io amin'izay omeo na dia sahira ambelona renao ny solution tsy miandry fitserana na fanampiana fa fafoizana zay lakleany so anao mieritreritra fa manampy anao reny olona mameonao vola isan'andro reny mampahatra anao izy ny tena marina fa ianao sy tonga saina satria maro amintsika faly be mahazo fahitapitya nisy lanampy fo dikan'iny dia zao tsy ainga ambony io tsony fiainanao fa ehidina mandrapatonga anao miakina foana amin'iny olona iny Andriamanitra diso ty ianao ka tsy manaiky an'izany io Andriamanitra dia ho fatira bitso izy ianao mbola azo velomina ianao ity solution mamafasy dozy tsy hidina ambaniny io tsony ny fiainanao na dia tokony atelo ny fasana rapitso azy ianao tonga ny solution androany famafazana inona zavady inona tsara zavady famafazana zay ny lakle an'ity fiainantey rehefa Andriamanitra ny tahanao tsy voatery tsy maintsy le olona mpameanao ny ampiasaina
tsy voatery koa io asanao io mitahiny fa mety mame asa vaovao tampoka izy mety mandefa ola tsy eritreretinao mihitsy izy zay tsy azo ny fisasarana ampina ahoana zavady zay ny zavatra mitranga ary io tsisy ola mahabloke an'io nizana izy tsisy mahabloke an'io nizana izy satria andriamanitra rehefa miasa dia tsisy olona mahasaka anazy mamelahy teny anao ozona nge ny hoe ny atsembohan'ny tavanao ny hinananao ozona ahoana zavady ozona aloha zavaiko raha sendra tsy azonao ndika reny atsembohan'ny tavanao hinanao dia zao miasa ianao tsy asanao mitsemboka dia mahazo vola ianao mety isan-kerinandro mety isanandro mety rehefa farany volana raha toka ny vola rehetra azonao tao no haninao daholy dia marina aminao ny teny hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao dikan'izany mbola miainao anaty ozona ianao ahoana ny fomba ahafahanao mamoaka le fitahinany anaty ka hifalianao amin'ilay izy miasa ianao dia mahazo vo afafy meno tsara ianao dia tsy hohaninao daholy le izy fa raha toka hohaninao daholy zay nitsembohanao dia mitovy amin'ny olomba ozona ianao fa miasa ianao mba hazo vo afafy satria ny fitahina dia tsy karama fa vokatra jinjaina ahoana zavady ny fitahina dia jinjaina raha toanao ka karama ny resaka dia tsotra be le izy miasa ianao ataoko ohatra hoe adiny valo tozy mpampiasa hoe bon 100 000 zany karamanao ndray andro na 50 000 tsy fantatro dikan'izay tsy resaka fijinjana iny fa iny mihitsy le izy fa ny fijinjana indray dia zao na mafy voambaray ianao ny mivoaka avany tsy voambaray fa voambary folo na zato varyregonina fafinao tamina tany 1 hektara fa tsy varyregony jinjainao fa mitaona zay le hoe tsy azo ny fisasarana ampiana ny manondraka azonao atao no manisy enzika azonao atao fa ny mampitombo dia an'andriamanitra irery no zany raha fisasarana fosiny etretinao ivelomana ozona ny anaran'izany fa avy amin'izay isasaranao avy amin'izay asanao maka vo afafy zay ny antony ampitomboana asa tsy atsiary tsy hoe satria mba amin'izay be vola mba satria amin'izay manana vo be da be afafy satria arakarak'izay afafy ny olona no jinjay zay afafiny no jinjay io rehefa tonga io tsisy mahabloke an'io zany tsy misy mahabloke an'io zany na finaritra fijona vavolombelona olona anankiray zay dia maraparanahako rehefa nijoro vavolombelona ny pasterany aloha ngamba tonga dia teneko hoe paster Chris zay nanositra anao paster dia ozy hoe zay ozy izy niteny tamin'ny tompo hoe tompo ny 1 million naria o zany vola nigériane dia tsika ariary ny zareo naria manakaiky ny ataoko hoe dollara ny vola nigériane fa tsy dia tena hoe elbe misy elanelany any fa tsy tena ngeza be dia ozy hoe ny 1 million voalohany ho azonay Andriamanitra dia omenay anao ho amin'ny fampandrosoana ny filazany tsara dia sady nanango zay ozy izy tratra le 1 million tena mena antompo tamin'ny fifaliana mihitsy hoe iny Jesosy satria ozy izy zay mino fa partiran'iny dia ho point de départ ekara amin'ny fiainana nisy olona ozy izy tao anaty fombavaka atao na henony témoignageko dia nisy mpivady nefa ozy izy vao avy nahazo million ihany koa dia nivitany tsara be ry zareo dia rehefa naino an'izay ozy izy mivady dia zao ny teneny tena nanao adaladala tsika sinao fa nitsika sinao ny 1 million voalohany azo tsika tonga dia tany hoe tsy mahatra tso mandakitsy fa mahazo tany niara-ny fampiresaka izy vady andoranga ty omentsika amin'ny fiangonana dia lasa izy ozy izy nanantona ozy paster Christ hoe sao paster zay ozy izy tena naino fitsona vavolombelona dia natsiara io nanao zavatra daladala zay fa ny 1 million voalohany azonay dia mividiananay tany androany ozy izy tia ny taratasin'ny tany tia ny rehetrarehetra omenay ny fiangonana ny tany maina ozy izy dia nitsotra no azy herinandro vitsy taorinan'izay tsy akijanona amin'izay filatsaky ny contrat amina million de dollara sasa dia ozy hoe pastera tsy voazavana iny zavatra mitranga
fa taorinany tsy letinjanona ny zavatra rehetra tsotra ny antony tsy mahazo midina ambany ny fanomezanao ny fiainanao ahoana zafady fa matoy miaka midina ianao no antony androany lasaina bavy mazava-be zany tenin'ny tombo zany raha torao ka mieritreritra hoe sa Jesosy leo be le tsisy foana zao foana tia ny eto amiko tsy te hidina ambany ty tsony ahako vonanao répondre ny tenin'Andriamanitra hivavaka ao anao androany fa ino ny farany ambany indrindra amin'ny fiainanao tsy sola manome million an'Andriamanitra ka rehefa aveo faderinovana hankoana sakafona 50 000 tsy voavidiny tsy mino zany ahoana ny tsy inoko satria za dia olona mameo an'Andriamanitra ary tia mameo an'Andriamanitra ary mbola mpamme beo an'Andriamanitra hitako amin'ny fiainako tsy mety midiny zany io fiainako tena tsoroko aminao zany tsy rehareha Jesosy ny reharehako tsy avelon'Andriamanitra idina ambany zay nafonao hainao zay afafon'ny olona no jejany kanio vaolana ho anao ny toroteniko ho anao zay mahatsiaro ohatrany ambivotry ny faharavana tadigatra sahirambelona dia enao ve tsy mba leo zany foana isam-bolana zao mahafinaritra nge rahavavy rahalasy rahavavy mieritreritra zany hoe tonga faravolana dia efa miala automatique amin'ny comptenao fotsiny efadrany tsy ho ay ao tsy mampiotsina anao tsy le Jesosy tsisy vola aho nefa le virement automatique mandeha ary mbola misy tsara kokoa no zany koa fa fotoana zao toroiko aminao zao mivahaolana Andriamanitra tsy miova raha efa teo mbo avahoana ny fahafatesana izy dia Andriamanitra tsy mihetsika eo ianao tsy midina any amin'ny fiainatsidy zany lakile anao io ananao io avoza dia sara vehivavy dia niarana hita fanontahiny tombo azy androanao tiako sa hetsika amin'ny finoana tsy tianao hidina aiza tsony ny fiainanao tia ny vo ty sa tia avo ty sa tia avo ty tsy Andriamanitra ny tompony teny farantsony eto efa nalefa ny teniny ny safidy eto dia ianao te hiakatratra izy ianao tsy te hidina aiza intsony ianao mamaritra azy na dia efa mitanatana aza ny vava amin'ny fiainatsita hitelona anao tsy lasany ianao tsy avelon'Andriamanitra hidina ambany ny fanomezanao ianao no mamaritra azy matoky anao ta tsy andao ay matoky anao tsy andisy fanantena zay natombokao tsy maintsy ho vitainao atsapako ankehitry matoky loatra na tsy andao ay matoky loatra nanao ay matoky loatra tsy andisy fanantena zay natombokao tsy maintsy ho vitainao tsapako ankehitry matoky loatra ianao tsy andao ay dovetsika ihany matoky loatra andao ay matoky loatra tsy andisy fanantena porfonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitry matoky loatra tsy andao ay fona venao tikanao hitsangana dia hivavaka aloha tsika amin'ity ndray mandeha tezy hiteny amin'ny tompontsika Andriamanitra sotra anao nandefa teny mba ho andro any fa na dia tady ambivotra aza ny vava amin'ny fiainatsita hitella manavotra anay tsy hidinany ianao ary amokoso ny vavaka ianao androany inty androany amin'ny finoana zany ambaranao zany no amafazako dia misaotra sady fa manomboka eto tsy hidina amin'izay afafiko ny fiainako
tsy mahazo milasaka ambany zany tsy midina any amin'ny fahaverezana tsy midina amin'ny fiainatsita tsy midina any amin'ny tsifosiny tsy midina any amin'ny fahantrandra fa misy avidy hiakatra avy amin'izao foafavoko zao anetsika ny finoko atonga le fitahiana to amiko ho azo tsapahitana fa namasino androany iza mamafy amin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy sotranao fa tsy averinao midina tsony ny fiainany amban'izao tsy telazy ny fiainatsika tsy ravy izy tsy gady izy tsy potika izy tsy firavrainy tompotrosa izy tsy ataon'olona tsintsinana ho fanitsakitsaka izy fa partiran'izao foafafony zao eo ny farany tsy hidina amban'izao tsony izy fa hiakatra amin'ny anaran'i Jesosy sotrany amin'ny fakakana rehetra sy amin'ny famatsiana mahagaga rehetra zao araraka ao amin'ny fiainany tsara amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mazotoeranao ao anatin'izay tsika sady hitatany fanatra fahatelo dia naintsodrano dia irava fa somary efa lasa ny fotoanatsika matoky loatra anao tsy andahoa matoky loatra tsy andisy fanantena fonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitry matoky loatra tsy andahoa raha toa ianao ka ame fanatra tsy haiko ohatra hoe amin'ny alalan'le mobile monnaie reny dia misy ny 034 85 604 04 34 85 604 04 na 034 81 984 83 034 80 984 83 na 033 02 092 30 33 02 092 30 na 032 97 096 84 032 97 096 84 amen isangantsika marina fotoana tsofokanao amin'ny anaran'i Jesosy ahitan'Andriamanitra amin'ny endrika tsy mbola nahitanao azy ahita famatsiana mahatalanjona ahita fahitapity hanondrotra anita fahagagana zay tsy nampozonao akory azy ny anjely ny famatsiana ny anjely ny fahagagana ny anjely ny fiarovana hiasa eo aminao isan'andro ifaly amin'ny fitahin'Andriamanitra ianao dia ho atanjahana foana ny fananao ena dia ny amin'ny tany karakaina aza ho velombelomina foana ianao tsy mba velo lany hevitra na diso hevitra na ho very hevitra ianao fa tompitarika ianao amin'ny fahamarinana ary anohana anao amin'ny sandry isan'andro fiadanao anao sy ny ankonanao sika rehetra anao hoe amen zay ny fotoanantsika toba fahasoavana